Amin'ny fofeny fifaliana indray ny ara-banana ankizy tratran'izao andro faefatra ny folo androm-bavaka izao. Omaly isika dia mijery an'ilay hoe manome izay ilayntsika mba ahafahantsika mitarika ny fanahy-masina. Fa androany dia hisy lohahevitra anankiray indray ho hitantsika dia tsy inona izany fa hoe mitarika antsika eo amin'ny baiboly hatrany ny fanahy-masina. Izany averintsika mitarika antsika eo amin'ny baiboly hatrany ny fanahy-masina. Mialohan'izany dia manasa ny ankizy kely tsirairay avy hanondrika ny lohantsika fa hivavakintsika. Vavakintsika. Jehovah iray mankasitraka anao fa mbola omenao an'izao andro faefatra izao indray. Mangataka aminao izahay mba hiteny aminay androany ka mba handray lesona lehibe izahay ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy hanonanay mivavaka. Amen. Andranisika araka ny lohateny toerana ankizy dia hoe mitarika antsika eo amin'ny baiboly hatrany ny fanahy-masina. Andao arahantsika indray ny dia Lucas Sorel eny amin'ny univers. Efa tonga isika. Izany no nolazain'ny Orel. Nijery nadidy ny Lucas niazona mafy ny tanan'ny Orel izy. Nandeha namakivaky ny habakabaka. Midadasika izany habakabaka izany fa nandeha teny zareo. Nahita zavatra mahatalanjo ny Lucas. Nandalo tena akaiky ny kintana mirehatra izy ireo nefa tsy naninona. Wow! Izany lazain'ny Lucas rehefa nandeha izy. Tamin'ny voalohany dia nanisakintana izy 1, 2, 3. Nisany ihany koa ny planeta. Fa rehefa nandeha hatrany izy dia tsy voaisa intsony ireo planeta marobe. Satria dia tsy manam-pahatamperana izany kintana be dia be izany. Mamirapiratra toy izao ilay kintana. Efa andro maromaro izay no nandinan'izy ireo teny amin'ny planeta teny. Tena zava-mahagaga mihitsiny. Tonga isika hoy Orel. Rehefa nanakaiky ilay planeta manga izy mamirapiratra lehibe izay manana fehiny sy volana maromaro hiditra eto isika hoy izy. Sady nanondro faritra iray ao amin'ny planeta. Nidina faingana izy ireo. Tsy ela akory dia tonga nijoro tao anatin'ny lohasaha anankiray izay mahafinaritra. Misy hazony goavana be sy voninkazo ao anatin'izany. Manintona tokoa ny zavatra hitan'izy ireo. Nisy feo toy ny laza hoe niandry anareo izay. Efa andro vitsivitsy izay ny teto. Laza tamiko misy sy namako fa ho avy ianareo ka nanokana fotoana hiaonana aminareo. Saotra betsaka noho ny andrasanao. Izany ny tenenin'ny Orel. Ry Lucas malala ampahafantarina anao fa ity no Joshua na andimby amin'ny Mosesy izy io. Lehilahy nitondra ny vahoaka Hebreo tany amin'ny tany Kanana. Ilay tany nampanantenaina tamin'izany fotoana izany. Wow! Ianao no iray amin'ireo olo-malaza tiako indrindra. Izay no lazain'ny Lucas tiany tao amin'ny baiboly. Tena voninahitra ho any mihaona aminao ry Joshua. Hoy Lucas tamin'ny mpifaliana. Angamba marobe ny olona tianao teny an-tany. Tsy dia zava-dehibe izany ozy izy Joshua antsika. Men'Andriamanitra tombontsoa maro teo amin'ny fiainako tany an-tany. Terahina mandrakariva ny anarany. Niezaka ho hanatanteraka ny sitrapony tamin'ny fanarahana ny teniny. Marina izany hoy Orel. Sady nampiseho andininy avy ao amin'ny baiboly i Joshua. Karoka momba ny nataon'ny fanahy-masina mantsy izy rehefa niasa tamin'ny kerintany an-tany ary nahita andininy mahaliana momba an'izany. Dia
nanomboka namaky orel Deutéronomia 4:7 andininy 7. Deutéronomia 4:7 andininy 7. Hitanareo reto ty amin'ny teny Hébreu ty io ilay teny. Dia izao no lazainy hoe ary Josoa zanakinona dia feno fanahy-pahendrena fa efa nametrahany Mosesy tanana izy dia iaino azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nandidiany Jehovah ny Mosesy. Eny tokoa tsaroako tsara iny andro iny tena nitebiteby hoy Josoa. Laza tamiko i Mosesy namako fa novidian'Andriamanitra novidian'ny Tompo hitarika ny vaovao hitarika indray andreto vahoaka Hébreu reto. Izao ve ahasolo amin'ny Mosesy? Zany no teneniko. Mosesy ane olona tena mahay mitarika. Tsapako fa tsy mendrika saingy men'Andriamanitra hery mba hafahana nanao izany. Nisy tsiambaratelo teo amin'ny fiainan'i Josoa na ahafahany nitarika indray ireto zanak'Israely reto. Dia tsy inona izany fa ny fanamasina mihitsy no nitarika azy tao anatin'izay. Andrasa sehako anao hoy Josoa sady nijery andininy tao amin'ny baiboly Orel nosoratana tao amin'ny bokin'i Josoa mantsy ny tao amin'ny bokiny ny baiboly. Ilay tsiambaratelo dia ao amin'ny Josoa 1:9 ka hatramin'ny 7. Josoa 1:9 ka hatramin'ny 7. Izao no lazainy. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity. Fa saintsaina andromanalina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia alavirary ny lalanao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va aho? Koa mahereza sy mahatanjah. Aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah amin'izay rehetra alehanao. Ny zava-dehibe indrindra nianarako tamin'ny fanamasina hoy Josoa tamin'ny mpifaliana dia ny tokony hanarahako mandrakariva ny baiboly izay no tsiambaratelony tamin'ny fitariana ny vahoaka. Nangataka amin'ny firitsahan'ny fanamasina isan'andro teo amin'ny fiainako tamin'ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra. Marina izany ry Josoa, hoy Orel kely, hoy Luka kely. Tsaroako ny nianarako namaky teny nampirisihan'ny sy dada amaky baiboly isan'andro, nianatra zavatra maro be momba ny fitiavan'Andriamanitra. Nisy zavatra tsy takatra tamin'ny voalohany fa rehefa namaky baiboly izany ny tenen'i Luka dia azoko tsikelikely ihany avy eo ny zavatra tenen'ny baiboly. Izany tokoa, izany no mitranga rehefa miasa mikery ny fanamasina amin'izay tena maniry ahafantatra an'Andriamanitra. Ary izy dia manampy izay ahatakatra ny baiboly. Hoy Josoa, ny fanamasina no nanoro tsindrimandry tamin'ny nanoratana an'ireny baiboly ireny sy mahafaly azy ny manambara an Jesosy. Tena tiako no nijery anao nianatra ny baiboly, izany ny tenen'ny Orel. Tampitiavana, tsy hitanao ao fa teo faly satria fantatro fa zazalahy tsara fo ianao dia manana fo hitady an Jesosy. Misaotra anao ary Josoa, mampatsiahy ireo fotoana mahafinaritra namakiako baiboly. Hoy Luka tamin'ny Josoa. Ary misaotra anao koa ry Orel niaraka tamiko. Efa laza tamiko ny baiboly fa tsy irery eo akaiko ny anjelin'i Jehovah. Wow! Dia mahafinaritra izany ry Luka kely fa ny baiboly no saritany ampisainanao hoy Josoa tampifaliana. Izany no nahatonga anao aty an-danitra. Satria nahafantatra manokana ilay mpanoratra ianao dia Jesosy. Mila mandeha indray isika ry Luka
efa fantatra ny toerana alehantsika manaraka. Hoy Aurel sady nampiseho ny saritany izay mitsingevana. Mbola tsy fantatra ka mahafinaritra izany hoy Josoa. Iverina ny tsy ela koa anao fanenjika amin'ilay namako iny angamba fantatrareo izy. Kaleba no anarany. Tany an-tany dia teny an-tendrombohitra izy. Eto indray izy dia teo voalohany izany tontolo anankiray izay mahaliana dia tena mahaliana. Sady niome i Josoa. Eny, mila miainga koa efa nieloha andro vitsivitsy izay Kaleba. Soavadiry namako teny fanao veloma teo izy ireo. Dia lasa i Aurel sy Josoa, lasa ihany koa i Aurel sy Luka, ary lasa ihany koa i Josoa. Dia niara-niainga namakivaky ilay tontolo midadasika izy ireo. Izay ilay tantara ankizy. Fa andaovaka isika eo amin'ny Hebreo 1:12. Ary ho an'ny ankizy izay any an-tokantrano any dia afaka mandoko sary mahafinaritra isika izay sarin'ny Luka sy Aurel namakivaky an'ilay kintana isan-karazany sy ny planeta isan-karazany. Dia izao rankizy Andriamanitra io dia afaka manao zava-mahagaga amin'ny alalan'ny teniny. Ny fandriana dia izao hoe ny ankizy kely tsirairay avy dia azoto mamaky baiboly satria ao amin'ny baiboly no ahitantsika an'ireny olo malaza ireny. Ao amin'ny baiboly no ahitantsika an Jesosy. Dia mirary soa ny ankizy kely tsirairay avy. Hivavaka isika rankizy androany ary aoka tsy ho adintsika fa isan'andro isika dia tokony hivavaka manokana. Isan'andro isika dia tokony hivavaka miaraka amin'ny ankohonantsika sy ireo namantsika. Dia ny vavaka ataontsika dia mba hiasa mikery eo amin'ny fiainantsika ny fanahy-masina ary hanome antsika fandriana mba hianatra ny baiboly isan'andro ny ankizy kely. Ary hivavaka ihany koa isika mba hanampy antsika ny fanahy ahafantatra an Jesosy amin'ny alalan'ny baiboly. Dia manasa ny ankizy kely tsirairay avy hivavaka. Vavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola nomenao an'iny tantaran'ny Aurel, Luka ary Josoa iny. Fandrinay raha mba hianatra ny teninao izahay satria ao no manambaranao. Dia isan'andro isan'andro ny ankizy kely tsirairay avy dia mba azoto hianatra n'izany tenana izany. Ampio ny ankizy kely tsirairay avy eo ambany fitarihan'ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy.